Tranon'Orty moa zany dia araka nampanantenaina volana vitsy sy lasa zay no tonga dia tiatsika nametraka ny fanambo tsy maintsy hofitain ty Tranon'Orty dia io izy. Ny zavatra nampanantenaina dia vita ary mandeha amin'ny tokony ho izy zao trano zao anisan'izany tetikasa marina dia nandalo fotoan-tsaritra sika dia vita ny tetikasa sy ny fanampy dia mahafinaritra be ny mahita an'izany. Izy tokoa moa no tanora malagasy, tanora ohatran'ny tenako izay marina fa latsaky ny 5 taona no natao nahazo an'izay trano ity fa izy tsy haniry mba hanana ny ankonany sy hanana an'izany trano izany. Ny raharintsika dia ampitombo hatrany an'izao tetikasa zao mba ahafahan'ny ireo tanora malagasy mitsinjo ny hoaviny ampitony. Io zao dia hitanareo ny fanamboarana sy ny fanantarana ny tanàna ity zany fa tena mandroso be ka efa mandroso foana zany ny tetikasa ka mitohy foana ny tetikasa ary ny rarinana ny amin'ny faritany moa zany zatsika miteny zao dia efa vita daholo ihany koa ny ankamaroany ireo tetikasa trano dia mbola mitohy hatrany zany ny fanomezana ny asa dia mitohy hatrany koa ny fisarihana. Trano dia tsy azo tarina, tsy afaka amboarina ihany koa na hoe asihana rihana fa dia mijanona amin'izao zay ny ao anatin'ny cahier des charges ao anatin'izy ity. Ny zavatra tsara dia efa misy jiro misy rano ary mbola mitatra satria tena hitanareo angamba fa mitatra be mihitsy ilay tanàna zao ety Ambohidratrimo ety. Ny hôpitaly dia efa eo an-dala ny fanamboarana ihany koa. Io zany iarahana amin'ny sinoa efa tetikasa efa misy efa manomboka namboatra ry zareo ka mino ao anatin'ny fotoana fohy dia hijoro zay hôpitaly zay. Lazaintsika ihany koa fa ny fitaterana dia atao tonga atrety amin'ny tanàna vaovao ety ny fitaterana makany amin'ny renivohitra. Zao no ambarako efa nambarako hatrany hoe tsy azo ekena ny fitakiana, mitarika fampiasana fitaovam-piadiana sy indrindra fa mitarika fahafatesan'olona na avy aiza io na avy aiza. Rehefa tamin'ny herinandro rehefa tsy dia nandroso loatra izay famahanan'ny olona an'izay dia namin'ny toromarika sy baiko ny tena tamin'ny minisitra ny filaminana anatiny hoe tsy maintsy tsarana ireo olona izay navanana ny loza ary tsy maintsy fatarina asiana fahazavana mikasika ny zavatra nitranga tany Toliara. Amin'izao tsika miteny izao dia efa fantatsika sy hitatsika fa misy tompon'andraikitra tamin'ny tranga iny 12 ny 12 tonga eto Antananarivo izay tsisy olona hito amin'ny firenena hoe tsy voafehana ka tsy maintsy ampiarina ambarana manoloana zavatra. Ny ankilan'izay dia tsy ekena ihany koa ny fitakiana izay manao otage ny mpiarabelona na hoe ampikatso ny fampandehanan-draharaha. Tsy ekeny zany zavatra zany. Mandray andraikitra ny fitondram-panjakana fa aoka ny olona tsirairay avy dia andray ny andraikitra tandrify azy na ny miatomboka hatrany amin'ny sefy-fokontany io. Tsy hoe misy olana any amin'ny sefy-fokontany akory dia ny filoham-pirenena no andeha mahany zany. Misy raha misy olana any amin'ny fokontany dia eo ny lehiben'ny boriboritany no mamahany zany. Raha misy olana eo amin'ny lehiben'ny boriboritany dia ny ben'ny tanàna no mamahany zany. Raha misy olana eo amin'ny ben'ny tanàna dia mazava ho azy fa ny ministra ny décentralisation no mamahany zany. Ka aoka ny tsirairay mba handray andraikitra. Fa ny tenako dia vonona handray andraikitra ary tsy hamela intsony manomboka izao ity faniliana andraikitra Atsiaro ity vonona ny handray andraikitra tandrify fa aoka ny tsirairay avy kosa dia handray ny andraikitra tandrify anazy ary mba hanaraka koa ny toromarika sy ny fomba fijery ny filohan'ny tetezamety. Zao tsy fotoana ny fitakiana intsony anie zao. Zao tsika miteny zao dia fotoana ny fanatanterahana ny tondrozotra, fotoana ny famahana ny olana, fotoana ny fandrosoana fa tsika tsy mba naman'izay miemotra sy naman'izay miala. Tsika dia naman'izay manambatra sy naman'izay mijery sy mitodika amin'ny hoavy. Ny hoavy zao no atrehantsika ary ny olona mpanao politika mahafantatra an'izany dia ny fifidianana hoavy. Ka raha ohatra ka tena antoko politika manana maha-izy ny tsirairay avy dia tokony sahibanjina sy jery miaraka amin'izay fifidianana ho hatreny eto amin'ny firenena izay. Efa fantatsika sy mazava fa ny taona 12 sy 20 dia taona ny fifidianana
tsy afaka nanao an'izany fifidianana zany tsika hatramin'izay teo satria tsy feno ny fepetra. Ankehitriny dia mahatsapy zao tontolo zao fa tokony roso amin'ny fifidianana amin'izay ny firenena malagasy. Ary tsika dia efa vonona niatrika amin'izany vonona niatrika an'izany fifidianana zany vonona ny anomana an'izany fifidianana zany. Tsy naman'izay miala tsika, tsy naman'izay miemotra. Izay miala dia miala, izay miemotra dia miemotra, fa tsika kosa dia mandroso. Io tsy ny fitakiana ohatran'izany no mamaha olana. Ny famahana ny olana aloha dia za dia olona vonona ampiatra ny lalàna sy hanaraka ny lalàna. Ny lalàna dia ny hoe nisy fahafatesana senana fohy tao anatin'ny tranga tamin'ny Tuléar. Ny zavatra mitranga zany zao dia hoe iza ny tompona andraikitra tao anatin'izany mitarika fahafatesana izany. Izay aloha ny voalohany. Tsy ekena koa ny fampiasana fitaovam-piadiana. Ka raha ohatra ka tsy voavahan'ny minisitra izay tompona andraikitra izay olana izay dia tsy mila ny fitakiana izany izy izahay hoe tokony esorina io minisitra io. Tsy mila baikona izy izahay na ny tenako hoe esorina minisitra io na esorina minisitra ray ihany, fa afaka tokony manala minisitra izay tokony esorina na iza rehefa tsy mahavita ny andraikitra izay nakinina taminy ao anatin'ny fitaizamita, na avy aiza io na avy aiza. Fa tsy ilaina ary tsy mety ny fitakiana avy hoe tsy maintsy zao no atao, tsy ny fanjakana akory no terena. Misy mission nampanaoviko amin'ny ministra vao tamin'ny alatsinainy, ny ministra ny filaminana anatiny, dia mazava tsara hoe iza ny tompona andraikitra, vitanao ve mamaha an'izay sa tsy. Tonga aty Antananarivo zao ireo olona izay voalaza izay hoe navanana an'izany loza zany dia ho hitantsika eo ny tohiny. Izay zany ilay zavatra misy mikasika an'iny seho tany Tuléar. Ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny fitantanana ny firenena dia fanapahan-kevitra responsable sy objectif. Fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny zavatra misy. Misy zavatra ve notakiana tamin'ny ministra amin'ny fitsarana ohatra ka tsy vitany. Raha misy izay dia esorintsika izy. Mitombina ve sa tsy mitombina amin'ny filazana fa tokony esorina amin'ny ministra amin'ny fitsarana. Anjarantsika mamaly an'izany. Mitombina ve sa tsy mitombina ny fitakiana hoe fialan'ny ministra ny filaminana anatiny. Izay ny teneniko hoe izaho tsy hanilika ny andraikitra na amin'ny na andrabe, fa aoka ny tsirairay avy samy handray andraikitra fa za vonona handray ny andraikitro tandrifana. Zany chef-ny gouvernement président ny tetezamita fa raisiko ny andraikitro manomboka izao. Ary mampitandrina amin'ny rehetra koa niza nisy fa afaka mandray andraikitra. Asa indrindra ny matofo hoe milaza ny prime ministre hoe misy tsy mazavazava ao anatin'ilay fahadiovana miteraka tsy fahafahana miasa tsara. Fahitanao an'izay fomba figerin'ny fahadiovana zay? Raha ny hevitro no narahana hatramin'ny voalohany dia tsy tonga mitarazoka ohatran'izao itoedra raha io. Izay aloha tsara apetraka. Hitanareo tsara fa voanidina tena amin'ny fiaramanidina ny tenako dia efa nilaza ny hevitro mikasika an'io tantara tany Tuléar. Izay ny zavatra iray. Faharoa, tsy mitombina amin'ny filazahana fa tsy mazava ny andraikitra ao anatin'ny tetezamita. Mazava tsara fa ny filohan'ny tetezamita dia miandraikitra ny asan'ny filoham-pirenena. Mazava ny zany ao anatin'ny constitution antsika. Mazava ny andraikitry ny tsirairay avy. Alaina fotsiny ny constitution dia vakiana. Inona ny andraikitry ny président dia mazava zany. Saotra antsika rehetra.